Ankoatra ny fisafona sy ny fiarovana ny manodidina ny birao fandatsaham-bato dia miantoka ihany koa ny fiarovana ny fitaovana ampiasaina amin'ny fividianana sy ny voka-pividianana ny mpitandro filaminana. Araka ny fanazavana izay nentin'ny lehiben'ny CRGN ny jeneraly Rakotomahanina Florence, tsy azo ny mpitandro filaminana atao kosa ny miditra ao anatin'ireny birao fandatsaham-bato ireny. Entitra ny fitandrona filaminana mandritra ny fifidianana. Ankoatra ny fisafona sy fiarovana manodidina amin'ny birao fandatsaham-bato, miantoka ihany koa fiarovana ny fitaovana ampiasaina fividianana sy ny voka-pividianana amin'ny mpitandro filaminana. Araka ny fanazavana nentin'ny lehiben'ny CRGN ny jeneraly Rakotomahanina Florence. Nomariany kosa fa tsy tokony hisy mpitandro filaminana ao anatin'ny birao fandatsaham-bato. Tokony tsisy prezansina force mihitsy ao amin'ny toerana fifidianana. Na izay izao zany hifidy dia raha azo atao dia manao tenue civile fa ohatra misy mifahamena dia farafaharasiny tsy mahazo mitondra fitaovam-piadiana misy miditra ao amin'ny bureau de vote. Ny andron'ny azoma zany dia ankoatra ny fitandrona ny filaminana ivelany dia tsy maintsy tandrovana koa ny filaminana manodidina ny bureau de vote. Io manodidina io zany dia tsy ao anaty matetika mantsy ny fifidianana na amina toerana fampianarana zany amina école publique na any amin'ny fokotany, nefa matetika raha ny ataontsika hoe ny expérience hatramin'izay dia amina toerana fampianarana no misy ny fifidianana amin'ny PP indrindrindrindra amina CEG. Io toerana io matetika dia voafefy. Ny ao anatin'ny fefy dia tsisy mpitandro filaminana mihitsy. Fa ny aty ivelany kosa dia misy mpitandro filaminana izay tandro izay ataontsika hoe filaminana mandritra ny fifidianana izay. Koa raha misy misavorovoro aty ivelany dia andraikitra mitandro filaminana ny mandamina izay zavatra izay. Raha misy misavorovoro ao anatin'ny bureau de vote, mpitandro filaminana tsy afaka hiditra mihitsy raha tsy ny président ny bureau de vote no manome réquisition ny mpitandro ny filaminana ahafahany miditra ao mandamina. Raha misy ny fangatahana dia mandray anjara amin'ny fiarovana ny tatitry ny voka-pifidianana miainga amin'ny birao fandatsaham-bato makany amin'ny section de recensement de matériel de vote na ny SRMV ny mpitandro filaminana. Amin'ny fanisambato ohatran'izay ihany koa. Na fanisambato dia tsisy mpitandro filaminana hiditra mihitsy ao amin'ny salle izay anaovana ny fifidianana fa miandry ivelany tamboho, ivelany lavidavitra hitandro ny filaminana. Ka raha misy ihany koa ny fikorotana satria eo mantsy misy indray misy ny oentoentom-po na misy ihany koa ny na dia lazaina fa tsy afaka mivarotra tokantsony ny manomboka karapitso, mbola misy ihany afaka mangalatra kely dia mety anakorotana. Amin'izay fotoan'izay dia miandry ny réquisition ny président bureau de vote ny filaminana ahafana mandamina ny ao anatiny. Vita soa tsara ny fandraisam-bato dia hiditra zany amin'ny fanaterana ny PV, procès verbal atao amin'ny ody misy andraikitra mpitandro filaminana zany miaro ny fanaterana ny misy moa miazakazaka dia manaritra tsy dia mila mpitandro filaminana. Fa raha ohatra ka misy ahahina kosa misy fahatahorana dia mandray andraiky mpitandro filaminana zany misécuriser zany iny vokatra iny any amin'ny toerana naterana azy dia any amin'ny CMRV moa zany commission matérielle de recensement de vote matetika moa amin'ny renivohitr'ny district no misy azy. Dia mpitandro filaminana dia afaka miescorter an'iny résultat iny. Iny nefa tsy hoe automatique iny fa arakaraka ny fahitany ny président ny bureau de vote azy. Raha ilaina dia vonona tanteraka mpitandro filaminana amin'ny izay zavatra izay. Ny mpitandro filaminana dia miantso fiara-miasany rehetra ary ampita vaovao amin'ny alalan'ny 119 raha misy tranga mampiahiahy.